Resaka fandriampahalemana moa zany no resantsika eto ary raha tsika mahita ny any amin'ny tambajotra serasera isan-karazany hoe tsy mandry fahalemana ny Tomasina. Izay hitanareo eto zao dia hery fiarovana sy filaminana izay miandraikitra ny fandriampahalemana eto Tomasina sy ny faritra manodidina ary indrindra ato anatin'ny faritra manontolo mihitsy aza. Ny vokatra hitanareo dia asan'reto mpitandro filaminana reto ary ao anatin'ny fametrahana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana tanteraka no ataonay ankehitriny ary izay no hiantsoana sady ny olona eto Tomasina sy ny vahoaka rehetra mba tsy ho taitaitra na atao hoe ho azon'ny fatahorana distafotra fa ny asa ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana dia mametraka izay fitandrona ny filaminana izay mba ilamina tanteraka itsika afaka hiasa ary tsy hisy orooro amin'ny fanatanterahana ny adidy aman'andraikitra. Ity vokatra ity dia tamin'ny alina no niseho teny Ambalakisoa ary nahatratrarana an'reto fitaovam-piadiana reto izay isan'ny entina manao an'izay asa fanafiana amin'ny tambasy izay eto Tomasina ataon'ireo tsy matotodo ireo. Atao anatin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana no nahafatesana 3 tamin'ireo jiolahy ary mbola misy aza ny tafilefa ary eto dia miteny izay fa tsy maintsy ho tratranay ary tsy hamelanay raha tsy tratranay ireo izay mbola miriry ihany ary mbola manana fikasana anao asa ratsy eto Tomasina sy eto amin'ny manodidina ny Tomasina. Manaraka izany dia misaotra hatrany amin'ny fanomezam-baovao izay ataon'ny vahoaka ary mangataka foana izay amin'izay fiarah-miasa izay satria ny fitandrona filaminana dia tsy vitan'ny mpitandro filaminana ihany na ny hoe polisy ny zandary sy ny miaramila fa itsika rehetra ireo ny vahoaka dia tompona andraikitra ihany koa amin'ny fandriampahalemana ary izay no iantsoana antsika mba ame vaovao tsy tapaka ny mpitandro filaminana any amin'ireny faritra misy antsika tsirairay reny mba ahafahana miasa avy hatrany sy ahafahana mandrava an'ireo asan-jiolahy eto Tomasina. Eto koa dia miantso antsika rehetra fa ny ty filaminana ity dia tsika rehetra no miaraka izay foana moa zany no ampitainay ary raha misy vaovao tokony ampitaina dia alao aty aminay mpitandro filaminana no omena fa tsy any amin'ny toerana tsy tokony andehanany fa manjary manasaro-javatra ary manimba nilay fikaroana izay ataonay. Izay zany mba hatsoava ataonay amin'ny vahoaka. Eto izay natao hiaro ary natao hiara-iasa aminareo. Vonona lalandava izay azonareo antsona na andro na alina amin'ny fametrahana izany fandriampahalemana izany fa dia mametoky anareo ny mpitandro filaminana eto Tomasina izay hitanareo miaraka eto izay ireo fa dia vonona hatrany izay hiaro amin'ny fomba rehetra ary ady amin'ny asan-jiolahy indrindra izay miseho eto Tomasina indraindray. Izy io efa azo lazaina hoe ny ena raha oharina amin'ny zavatra niseho tany aloha fa na izany zany dia mbola misy ireo jiolahy miriariany ary mbola mamerina eto fa tsy maintsy rava ary tsy maintsy ravanay na hoaiza misy andry zareo. Tsika mantsy matetika mieritreritra hoe manao patrouille ny polisy ny gendarme miaramila dia tsy miditra any amin'ny lalam-pasika. Izay no zavatra resantsika any amin'ny tambazotra tserasera. Tena marina dia tena miditra any amin'ny lalam-pasika amin'ny mpitandro filaminana ary tany anaty lalam-pasika no niona tamin'reto jiolahy reto izay andeha anao asa ratsy amin'ny andro alina ary nisy ny fifandonana atao anatin'izany ary nalatsaka an'zareo reo sy nahatratrarana ireo fitaovan'ireo. Izay zany no porofo ilazany aminareo fa tsy aty amin'ny arabe hitanareo ihany ny mpitandro filaminana mandeha indrindrandrindra fa amin'ny alina fa dia miditra ary tena mivezivezy any anatin'ny fokotany izay misy atsika tsirairay. Izay no mahatonga anay miteny hoe mitondrana karapanao rehefa mivoaka amin'ny alina na amin'ny andro atoandro aza satria tena tsitsitsitsitsy izay ary tena anao izay azony rehetra mba ametrahana fandriampahalemana eto tampon-tanàna ny Tomasina. Misy 3 tafiporitsaka ankoatran'reto 3 reto. Raha natadiditsika tamin'ireo volana lasaka izay dia nisy vidéo niparitaka be tato anatin'ny tambajotra tserasera ary nareo tao anatin'izao ihany namoaka an'izay reto olona reto io hitantsika io manao asa ratsy eto Tomasina. Reto olona izay
ekipa tratra reto reto andian-jiolahy zay tratra reto.